Zay zany le hoe tena tsipy eny ampon'ny Mahalala. Amin'izao vaovao manaraka izao kosa dia ifanesesy eo ireo fifamindram-pahefana maro samihafa eo anivon'ny gouvernement tao aorian'ny tsanganan'ny gouvernement vaovao any Prime Ministre Olivier Mahafaly ka hoaranao ny mikasika ny fifamindram-pahefana teo amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena teo amin'ny Général Rakotomanga Dominika sy ny ministre vaovao Général Sofinirina Benik Xavier. Ny fametrahana ny politika ankapobeny ny fitondram-panjakana tarihan'ny filoherana John Mampianina ary koa ny firosoana hatrany amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ireo no nivoatra androany nandritra ny lanonana famindram-pahefana maro samihafa no tanterahana teo anivon'ny ministera Isatsokajiny. Raha no an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena dia ny fanamafisana hatrany ny fiarovana ny firenena, ny harem-pirenena ary koa ny vahoaka malagasy no nasiany Général Benik Xavier sy Lofinirina ministra ny fiarovana vaovao. Tsy raharahany foloalindaharira ny fiarovam-pirenena na ny fampandrosoana ny tany mahaleo tena anankiray fa raharahany ny olo-pirenena rehetra monina ao anatiny. Na vahiny zany na teratany dia antsoina ny hery-velona rehetra hitondra ny anjara birikiny fa zay eo anivon'ny foloalindahy sy ny tandro filaminana dia fitaovana fotsiny. Ny vokatry n'izany paikady zany hitanareo miandalana eny ihany fa ny angatahana amintsika rehetra zany dia ny fiarahana misalahy indrindra ny fandrombonana dia izay mba vita akasitrahana ny tsy vita aporosio zahay. Fanatsarana ny sehatry ny fiompiana ary koa ny fampiroboroboana io sehatra io ho antoko ny fampandrosoana no fanamby apetraky ny ministry ny fiompiana sy ny fambolena ary ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra. Voalohany aloha dia fitanjalanjanan'ilay izy voalaza ny EG teo amin'ity resaka mamono omby vavy ty. Misy ary tsy voalaza teo fa talolohana eno an'izany hoe omby be voka ary dia vonoana fa ino ny tsara in'le sanatria izany le zanaky omby kely milati-kibo iny. Eritreretintsika amin'izany fa moa dia tsy mivoaka vaovao matetika izany fa anisany ary tena marina zany malantarana. Eo ihany koa moa zany ty phénomène fagnarana omby ty. Eo ihany koa tsika zany tsy mahasa hoe jery moa ny teknisianina hoe reo taranak'omby ananatsika ireo ve so dia fa mba tokony hatsaraina lafiny ronono amin'ny lafiny mahena azy sisy. Ny lafiny asa vaventy ihany koa dia tsy eo ambanin'izany satria anisan'ny antoko ny fampandrosoana ny firenena ity sehatra ity. Andrano etany no natao ny famindram-pahefana teo ministra vaovao Andriamatoa Erika Razafimandimby sy Andriamatoa Valon Ratsiraka izay mitantana ny ministera ny fizahantany ankehitriny. Ny vinavina voalohany moa zany dia mikasika ny vila Antananarivo. Jerena zay azo atao hanatsarana ny lalana eto Antananarivo. Dia manaraka an'izay ny vinavina hiezaka itsika hanatsara ireny lalana route structurant zany hoe RN7 route nationale zay mirelie les provinces rehetrarehetra ary manaraka an'izay fametrahana ny partenariat public privé amin'ny infrastructure. Mariana fa araky ny nambaran'ny filohan'ny repoblika ny Zomalasa teo dia manana tambirina ndraikitra amin'ny vahoaka sy amin'ny firenena mpikambina ao anatin'ny gouvernement Olivier Mahafaly. Isy noho izany ny tombanezaka tao amin'izy ireo araky ny tondrosotra nomeny filoha azy ireo.